milomagno anaty otabete iala nefa tsy afaka iana vonona hanampy izy maneke ny asoavany andrandra feony Kristy no miantefa sy manona ampona hazilaozana mihefa sao anjarine nina Ucciaunuana cananauta rapitiava namanarina nitalau Jesusi timbula mandau hanilala marina feuni Kristinu niante Fecciani famiggiampua tuluni giauli suadina vauitadiana ka alam nilalana naturuni iniarilu bara Kaonferansa Apokalypsy atoloky ny Pasteur ANDRIAMPARATIANA Fanera filohan'ny Federasiona ny Fiangonana Adventista Madagasikara Fony manasanao anovoely aim-panahy isakariva ALFA sy Omega. manao hoe ALFA sy Omega zay tsy iza fa Jesosy Kristy manana fanambarana omenantsika Jesosy izy no ambara amin'ny bokin'ny Apokalypsy
dia tombontsoatsika ary fotoana mamy fotoana sarobidy izay omen'andriamanitra atsika izao fotoana izao afatsika mandray zany fanambaran Jesosy izany andeha anaraka nyty hira ity tsika zay efa mahazatra atsika ataotsika fifampiarabana am'izao andro 5 izao. Etongisao indray ilay fotoana mamy mba handraisanay ny teninao ko manatrery tompo eny arotsay ilay fanahy mba hitoetra anatinao iry anay anovanay ireo teny izay anaranay ka hampitombo sy ameno ny aim-panay mba hampiray io tena mpianatra iry anay anovanay ireo teny izay anaranay ka hampitombo sy ameno ny aim-panay mba hampiray io tena mpianatra ka hampitombo sy ameno ny aim-panay mba hampiray io tena mpianatra. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra zay ny an-danitra. Ianao lay Andriamanitra mandrakizay. Ianao lay Andriamanitra hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary no avy. Ianao lay Andriamanitra tsy miova. Ianao lay Andriamanitra zay naharana zao rehetra zao. Tompo Andriamanitra o misaotra anao zahay satria noho ny famondraponao mbola matoy zao anay. Ary indrindra mbola manana tompontsoa, mbola afaka mandray ny fanambarana avy amin'ny Jesosy Kristy. Sokafo ny fony tsirairay avy andray ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Enazy zava-dehibe ny afatra sy ny fanambarana zay omeny Jesosy atsika amin'ny alalan'ny boky ny Apokalypsy. Ary aza dintsika ny tamy voalohany zay nanomboantsika zao fandinena ten'Andriamanitra izao fa ny Apokalypsy dia fanambarany Jesosy, manambarany Jesosy, Jesosy Kristy no ambarany boky ny Apokalypsy. Jesosy Kristy dia manana fanambarana inkio zay omenatsika ary manana fanambarana zay aseho amintsika Jesosy Kristy ao amin'ny boky ny Apokalypsy. De hitatsika ao maro ny fanambarana zay nomeny Jesosy atsika dia ny am'ilay ady ifanaovany zanak'ondry sy ny dragona zay tokony ho fatatsika zany satria izany tena fototsy ny fahamarinana voalaza ao amin'ny boky ny Apokalypsy. Ary zany indrindra ny tena fototra ny zava-misy am'izao andro enatsika zao mihitsy aza. Ady ifanaovany zanak'ondry sy le dragona. Andeha anao famerenana kely isika makasika zany ady ny zanak'ondry sy ny dragona izany ary hotoizatsika amin'ty anio ty mitoy zany loha hevitra izany. Hitatsika ao maro fa tany an-danitra no ny atomboka zany ady izany. Dia afatatsika ny zavatra voalaza ao amin'ny Apokalypsy 2:7-7. De ho zizy ny ten'Andriamanitra hoe ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjely ny ady tam'le dragona, ary le dragona mba amin'ny anjely kosa dia ny ady. De rehefa ny ady izy reo, ina zavatra aseho? Nefa tsy naharesy sady tsy nisy toerana ho azy intsony tany an-danitra. Mario ianko io, tsy naharesy ary tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Tsy maintsy nesorina tany an-danitra zany lay anjely Lucifer sy ny namany zay antsoina hoe dragona ihany ko. De inona zavatra niseho taminy? Toizatsika le vaky teny ao amin'ny 7. Ary nazera ilay dragona dia le menarana ela zay atao de volo satana zay mamitaka izao tontolo zao. Dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera tany. Riavana malala, hitatsika omaly zany fa tany an-danitra no ny atomboka lay ady.
dia ady ny fanaovan'ny ilay anjely zay noforon'andriamanitra de tsisa fa losifera izany zay teaka ny toeran'andriamanitra teo tahaka an'andriamanitra ady fiankofana ady toerana ady fahefana ihany ko zany zavatra nyseho ary voalazan'le ten'andriamanitra amin'ny Isaia 7:12 ny 2:12 de ozy izy mivolazany ten'andriamanitra hoe latsaka avy tany an-danitra ianao ry ilay fitarikandro zanakiny maraina voakapy anjera amin'ny tany ianao ry ilay mpandripaka firenena toyny de ahoana ozy izy ao amin'ny 13:13 ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no ekarako ary amboniny kitan'andriamanitra no anandratako seza fiandrianako de hipetraka eo tanibolitra fivoriana any aparany avaratra ao de inona zavatra tiano hotratrano anatin'izany de ozy izy hiakatra ho any amboniny avonany rao anao zy izy ka ny tanjony ho tahaka ny avo indrindra ravana malala mazava be ny tanjony ty anjely ity mazava ary mazava ny fototry ny ady dia ady amin'ny fahefan'andriamanitra ady amin'ny fahefan'andriamanitra teaka ny seza fiandranan'andriamanitra izy ary te ho tahaka an'andriamanitra izy tehaka ny toeran'andriamanitra izy ary zany zavatra nataony rehefa tonga tety ambony tany izy dia nitanterany zany zavatra zany tamin'ny alala fakapana zay nataony tamin'i Jesosy rehefa tany anefitra de efa hitatsika omaly ihany ko zany fa rehefa nakafanahan Jesosy i Satana dia fakapana farany zay nataony tamin'i Jesosy no nampiseho le fototry ny ady tany an-danitra de inona le fakapana farany efa hitatsika mazy vaky teny zay ao Matthieu 4:7 milaza azy de ozy izy le volazany ten'andriamanitra teny Satana zany tamin'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'io fakapana io ary ny devoly nitondra azy indray nakana tendrombohitra avo de avo ka naneo azy ny fanjakana rehetra am'izao tolo zao mbany vonay naneo azy ny fanjakana rehetra de inona mba nyteneny tamin'i Jesosy de ozy izy nanao taminy hoe izao rehetra zao dia omeko anao otry fa nga izy ny tompon'izao rehetra zao fa nga izy ny tompon'izao rehetra zao fa nahoana izy miteny hoe izao rehetra zao de omeko anao miambo tompon'izao rehetra zao any izy kanefa ten'andriamanitra milaza na Psalamy 4:1 de milaza ny ten'andriamanitra manao hoe any Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy izao rehetra zao sy ny ponina eo aminy de hoy Satana ao am'le fakapana tamin'i Jesosy hoe omeko anao zao rehetra zao raha menkoka eo anatriako anao sady miseho ho manana fahefana izy hoe anazy zao rehetra zao zay voalaza fa any Jehova ne ny tany sy izay rehetra eo aminy de teaka ny toeran'andriamanitra izy zay tompony zavatra rehetra de ozy izy hoe omeko anao zay rehetra zao de ny faharoa raha miankohako eo anatrehako anao iankofana takan'andriamanitra iankofana ihany ko ravana malala tena mila mieritreritra tsara tsika ny am'izany toe-javatra izany inona moa le tena fototry ny ady dia tsina fa fiankofana ny fototry ny ady ary efa na zavatra niseho tany edena de efa mazava ny zavatra nataony tany edena de tsinona fa fanovana ny didin'andriamanitra fanovana ny tenin'andriamanitra satria izy mihevitra ny tenany teaka ny toeran'andriamanitra dia afaka manova ny tenin'andriamanitra izy de zavatra niseho zany tany edena raha ny tenin'andriamanitra hoe azy nanana ny azo rehetra de novany zany ary ny teny andriamanitra hoe amin'ny andro zay nananareo azy dia ho faty tokoa ianareo de novany koa zany de ozy izy hoe tsy ho faty ianareo novany ny tenin'andriamanitra novany ny didin'andriamanitra
izany ny le avana malala lay ady ny zanak'ondry sy ny drakona lay drakona no manova ny ten'andriamanitra lay drakona no efa nanova ny didin'andriamanitra atrano voalohany de efa nanova ny didin'andriamanitra izy de zavatra iainantsika kehitriny dia mazava be satria am'izao fotoana zao de mbola iainantsika zany fanovana ny didin'andriamanitra izany zay mahatonga Jesosy milaza ny ty teny ty eo amin'ny Jaona 2:10 de milaza Jesosy manao hoe raha ty ahy anareo dia tandremo ny didiko ho Jesosy raha ty ahy anareo dia tandremo ny didiko satria Satana dia manova ny didin'andriamanitra ohatra fotsiny ohatra ao amin'ny didy faefatra de milaza Andriamanitra hoe mahatsiarovany andro sabata hanamasina azy fa sabata ny Jehova Andriamanitra sao ny andro fahafito dinona zavatra amseho kehitriny miova ne zany miova de lasa etretsika de miady hevitsika hoe iza moa nanova an'izany inona moa ny andro tokony ivavahana fa maninona anao miasa saina am'izany fa ny ao ambadika n'izany rehetrarehetra zany lay drakona no efa nanova ny didin'Andriamanitra trano voalohany de lasa isika samitsika ny kristiana na fiangonana lasa mifanenjika kanefa Satana le drakona no manova ny ten'Andriamanitra de tsy magaga raha misy ny fanovana ny ten'Andriamanitra am'izao andrenantsika zao de misy le hoe tsy ho fatsy akory anareo de lasa misy zany hoe tsy maty ny olona rehefa maty izy dia mbola velona mifanany sisisa zany ane zavatra misy zany ny zavatra ataon'lay drakona am'izao andro iainantsika zao ravana malala ady fahefana no ataon'ny zanak'ondry sy ny drakona ady fahefana teaka ny fahefan'Andriamanitra izy milaza Jesosy ao amin'ny Matthieu 2:20 de ahoana izy Jesosy Matthieu 2:20 de eo izy Jesosy hoe Jesosy nanantona de teny tamika nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra aiza any an-danitra sy aty an-tany nomenan'izy amin'ny fahefana rehetra nomenan Jesosy ny fahefana rehetra efa nanan Jesosy ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany efa ananan Jesosy de inona ny ataon'le drakona Apokalypsy 3:17 Apokalypsy 3:12 aona volazany ten'Andriamanitra de ozy izy ary ny biby diza efa hitako dia tahaka ny leoparda ary ny tongo tahaka ny anibera ary ny vavany tahaka ny vavany liona de aza miasa saina be ny am'izany ianao hoe inona zany biby zany fa vakio ny tapany farany amin'ny toko sy andinina io de ozy izy ary lay drakona de tsy iza fa Satana zany ary lay drakona nanome azy ninona izy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe ravana malala lay drakona nanome fahefana seza fiandrianany fa nga izy manana fahefana tsy manana fahefanana izy voalaza le ten'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 2:20 fa efa nomena Jesosy ny fahefana rehetra fa nahoana amin'ny Apokalypsy no milaza izy fa le drakona manome fahefana satria miambo ho manana fahefana izy miambo ho tompony fahefana izy de teaka ny toeran'Andriamanitra izy de mba manome fahefana ihany ko raha manana fahefana rehetra Jesosy de miambo manana fahefana ihany ko izy de manome fahefana Jesosy rehefa nanome fahefana ny mpianana de inona zavatra nasainy Jesosy nataony ao amin'ny Matthieu 2:20 misy azy de vakitsika nandeha fahaseminy rehefa nanome fahefana mpianana Jesosy de inona ny zavatra nasainy Jesosy natao mpianana
zao voalaza koa mandeany ianareo de ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra ary manao batisa azy ho amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo zany no asainy tiany Jesosy ataony mpianany rehefa nanome fahefana ny mpianany Jesosy mandehany ianareo de ataovy mpianatro ataovy mpianatry Jesosy ny firenena rehetra fandao mba avakitsika kely hoe lay dragona zay miambo ihany koa mba manome fahefana miambo hoe manana fahefana de manome fahefana de inona mba zavatra miseho Apokalypsy toko 7:10 Apokalypsy toko 7:10 ny andihy faheniny ao na voalaza ny ten'Andriamanitra eo izy zao ny zavatra miseho rehefa mba manome fahefana lay dragona de tiany zavatra miseho ary nanokatra ny vavany hiteny ratsy an'Andriamanitra izy dia ny teny ratsy ny anaran'Andriamanitra zany sy ny tabelona kelyn'Andriamanitra dia reo mitoetra any an-danitra le avana malala mampieritreritra ne zany zavatra zany Jesosy manana ny fahefana rehetra dia nanome fahefana ny mpianany de ny zavatra tiany Jesosy atao dia ny hanao mpianatra ny firenena rehetra fa le dragona zay miambo ihany koa mba manana fahefana ka manome fahefana de ina zavatra miseho manokatra ny vavany de tsy manao mpianatra fa miteny ratsy an'Andriamanitra miteny ratsy an'Andriamanitra dia andao ho jerevantsika kely le hoe miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra satria rehefa nome le dragona fahefana lay hoe bibidia de zavatra ataony miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra izy de andao maky toko sandiny ray fotsiny tsika aloha amin'ny Salamo 7:30 Salamo 7:30 ny andiny 7:20 sy ny 20 ndaovaka itsika ny ten'Andriamanitra Salamo 7:30 andiny 7:20 sy ny 20 zao voalaza aringanao mihitsy ny ratsy fanahy Andriamanitra ary mialanko ianareo mpandatsa-dra ahoana toy dia izay manonona anao manonona ino mareo tsara io manonona anao manokatra ny vavany manonona an'Andriamanitra manonona ny anaran'Andriamanitra de ozy izy dia izay manonona anao hoenty mamitaka Jehova o eny ny fahavalonao zay manonona anao foana ay zay kely hoe manokatra ny vavany miteny ratsy an'Andriamanitra manonona an'Andriamanitra hoentina mamitaka manonona ny anaran'Andriamanitra hoentina mamitaka ary zany ane nataony lay dragona tany Edeny napiasa ny tenin'Andriamanitra izy hoentina mamitaka ny olombelona ary zany any koa le hoe miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra dia manonona ny anaran'Andriamanitra manonona an'Andriamanitra hoentina mamitaka ry havana malala mampieritreritra izany voalaza ny ten'Andriamanitra izany tsy antany hoe iza manao an'izany am'izao andrainatsika zao misy hoe zany am'izao andrainatsika zao hoe manonona ny anaran'Andriamanitra hoentina mamitaka anjaranao ny mieritreritra anjaranao anko ny mandinika sy mamantatra ny zavatra miseho many fa ny fahefana avy am'le dragona rehefa manome fahefana le dragona de zany ny zavatra miseho manonona ny anaran'Andriamanitra le olona mba hoentina mamitaka fahefana avy am'le dragona zany fa tsy fahefana avy am'lay zanak'ondry de tsy iza fa Jesosy Kristy ary ina ihany koa ny zavatra atao rehefa zavatra miseho zany rehefa mahazo fahefana avy am'le dragona ny olona
amin'ny apokalypsy toko fahatelo ambin'ny folo de fafito aona voalaza ten'andriamanitra apokalypsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fafito de aona izy daovakitsika ten'andriamanitra ary navela iady tamin'olona masina izy ka naresy azy dia nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy samafafiteny ary ny firenena rehetra navela iady tamin'izy aozy izy tamin'ny olona masina ohatra fa iza no niady tamin'olona masina e asa tiantsika zany efa hitatsika malana e zany e fa le dragona le apokalypsy toko faharoa ambin'ny folo dy fafito ambin'ny folo de voalaza hoe atesitra tamin'le vehivavy ny dragona ka lasa nandeha niady tamin'ny zanasisa de zay mitarina didin'andriamanitra sy mitana ny filazana an jesosy le dragona ne no niady tamin'olona masina e fa rehefa manome fahefana ny dragona de lasa miady amin'olona masina ihany ko izay omeny fahefana de anjarana ihany ko mba mamatatra an'izany e hoe ahoana moa zany hoe miady amin'olona masina zany ary so de mety anao io mihitsy miady amin'olona masina de mila mieritreritra anao hoe fahefana vieza no anananao fahefana iza nanome fahefananao am'izay fotoan'izay mahatonga anao iady amin'olona masina fa mazava voalaza ny baiboly mazava voalaza ny apokalypsy makasika an'ilay dragona zay teaka ny toeran'andriamanitra de mba miambo manana fahefana tahaka an jesosy manana fahefana rehetra de teaka tahaka an jesosy mba manome fahefana ihany ko kanefa ny zavatra amseho fitenenany ratsy ny anaran'andriamanitra sy fiadina amin'olona masina zay ny vokany ravana malala izany ane mahatonga jesosy mitena amitsika izany mahatonga jesosy mitena amitsika manao hoe didy vaovao no meko anareo dia ny mba hifankatiavanareo didy vaovao no meko anareo dia ny mba hifankatiavanareo tiavany jehovandriamanitra ao jesosy tiavany jehovandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra tiavana manao tahaka ny tenanao zany ane nofo sy ny vokatry ny zavatra taony dia ady amin'olona masina ary fitenenany ratsy an'andriamanitra de zay no mahatonga jesosy miteny ry havana malala lay toko sandrina efa haitsika efa itsika tsy anjery zany dia tonga dia tonontsika fotsiny dia lay teny jesosy milaza manao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompotompoko no hity sana fanjaka lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra satria ianao mety manonona ny anaran'andriamanitra zay le hoe manao hoe tompotompoko manonona ny anaran'andriamanitra mivavaka ianao kanjo mamitaka zay le hoe manonona an'andriamanitra oentina mamitaka zay manao sitrapon'andriamanitra zay ny an-danitra le havana malala ny en jesosy dia efa fantatra ny hafarany ady efa fantatra raha voalohany ny hafarany ny ady ny jesosy am'le dragona fa tsy maintsy mivoaka mpandresy jesosy fa ny aminao ny amiko ny amitsika inona mba hiafarany ady anao ona ny hafarany ady amitsika ndao maky toko sandrina anakiray sika apokalypsy toko fahatelo andiny faraiky amby roapolo apokalypsy toko fahatelo andiny faraiky amby roapolo ahoana voalaza ten'andriamanitra de ozy izy izay maresy dia avelako iara mipetraka amiko aiza eo ambony seza fiandrianako mahafinaritra ny havana malala zay maresy o jesosy dia avelako iara mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako lay seza fiandrianana zay niadiva ny losifera tany an-danitra ne lay seza fiandrianana zay niadiva ny tany an-danitra teo sizy jesosy hoe izay maresy dia avelako iara mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako de ahoana zizy tahaka ny nandreseko tahaka ny nandreseko sy ny arahako mipetraka am'raiko eo ambony seza fiandrianana tahaka ny nandreseko mila mandresy
tahaka an' jesosy ianao mila mandresy tahaka an' jesosy ianao raha tianao niara-mipetraka am' jesosy eo am' seza fiandrianana dia mila mandresy tahaka an' jesosy ianao am'ireo ady io ady fanaova zanak'ondry sy ny javona io ravana malala dia samy miantso olona jesosy kristy na le dragona hanaraka azy ary zay le hoe antsony ianao antsona ho am'le fampakarambady antsony ianao mba hanaraka ny zanak'ondry antsona mba hanaraka ny zanak'ondry ary eno miditra lay famantarana zay voalaza ny apokalypsy toko fafito ny andiny fatelo de ahoana zy izy ny apokalypsy toko fafito andiny fatelo de ozy izy aza manimba an-tanina ny rahamasina na ny azo mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny andry ny mpanompon'andriamantsika manisy tombo-kase famantarana eo amin'ny mpanompony Andriamanitra de ina koa mba atao le dragona mampimebe nela izy de ina koa mba atao le dragona ahoana apokalypsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny feno ambin'ny folo de ahoana zy izy apokalypsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny feno ambin'ny folo zao voalaza ny tean'Andriamanitra de ozy izy apokalypsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fa enina ambin'ny folo ndovakitsika le voalaza ny tean'Andriamanitra ary ny olona rehetra ozy izy na ny kely na lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny andevo na ny tsy andevo na ny andevo dia inona zavatra ataony ampandraisy ny marika eo amin'ny tanany akavanana na eo amin'ny andriny avokoa ampandraisy ny marika de mila mba mandinika kely fotsiny ianao am'ireo toko sy andiny zay vakina teo voalaza le apokalypsy fafito fa jesosy manisy tombo-kase eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitra fa le dragona kosa amin'ny alalan'lay bibidia zay fitaovana ampiasain' le dragona ne lay hoe bibidia sy ny sariny bibidia sy ny sisy fitaovana ampiasain' le dragona fotsiny io dina zavatra ataony ampandraisy ny marika ny olona rehetra ampandraisy ny marika terena zany terena ny olona handray ny marika jesosy anefa manisy tombo-kase ny mpanompony zany zavatra tokony efa ampehitrehitra anao zany e jesosy manisy tombo-kase fa le dragona manely ny olona rehetra handray ny marika dia nisan'ity toko sy andiny ity jaona toko fafolo zay tena fototra manazava amitsika makasika an'izany amin'ny fomba hoana ny amataran' jesosy ny olony amin'ny fomba hoana de zao voalaza le jaona toko fafolo andiny faefatra ambin'ny folo sy ny fafito amby roapolo ahoana zay izy voalaza ny tean'Andriamanitra jesosy no miteny ao amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo aloha mivakitsika jaona toko fafolo andiny faefatra ambin'ny folo de ozy izy izao ny mpiandry tsara fantatro ny aho ho jesosy sady fantany aho mario tsara le teny a izao ny mpiandry tsara ho jesosy araky io sary hitatsika io jesosy ny mpiandry tsara fantatro ny aho ho jesosy fantatro ny aho ary fantany aho mahalala ah ihany ko i ny oloko ny ondriko mahalala ah izy de amin'ny andiny fafito amby roapolo de inona zavatra amseho ahoana fomba isehony zany de ozy izy ny ondriko jesosy miainy feoko ary izao malala azy ary izy manina ozy izy manaraka ny ondriko manaraka an jesosy kristy manaraka an jesosy kristy de mahititsika any amin'ny apokalypsy toko fafito ny andiny fahasivy sy ny faefatra ambin'ny folo rehefa miresaka le hoe manisy tombo-kase ny mpanompon'Andriamanitra izy de inona ny zavatra miseho am'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo apokalypsy toko fafito ny andiny fahasivy sy ny faefatra ambin'ny folo zao voalaza ny tean'Andriamanitra de ozy izy daovakitsika le teny
rehefa afaky zany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tampisaina avy tamy firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samafafiteny nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry ny akanjo fotsy lava sady ny tana sampandrofy tena tana aika le mpanompon'andriamanitra zay nasian'andriamanitra la an'ilay tombo-kase dia voalaza ao am'le apokalypsy teo fa manao akanjo fotsy lava manao akanjo fotsy lava de zay le sary hitatsika nasehotsika tamy voalohany le hoe fampakaram-bady zanak'ondry lay vehivavy manao akanjo fotsy lava zay mitafy masoandro ny volana ambany tongony aike zany le mpanompon'andriamanitra izay nasina tombo-kase dia manao akanjo fotsy lava ry havana malala ao amin'ny 14:7 ao am'le apokalypsy dia zao ny voalazany 14:7 apokalypsy 7 dia ozy izy fa hoy izao taminy tompoko ianao ny malala dia ozy io izy tamiko ireo navy tamy fahoriana lehibe ary ny akanjony dia nataony ahoana ozy izy no sasana sy no fitsiny tamin'inona rany zanak'ondry ny akanjony dia no fitsiny tamin'ny rany zanak'ondry liavana malala Romanina 7:10 dia milaza amitsika ny ten'andriamanitra aona zay izy mivolaza ny ten'andriamanitra Romanina 7:10 dia ozy izy ny ten'andriamanitra hoe fa hitafio Jesosy Kristy hitafio Jesosy Kristy ny ahafantarany Jesosy ny olony tsotra ihany manao akanjo fotsy lava ary ny akanjo dia nofitsiny tamin'ny rany zanak'ondry izay no manaraka ny zanak'ondry izay no manaraka ny zanak'ondry dia reo zay manao akanjo fotsy lava ary nofitsiny tamin'ny rany zanak'ondry ny akanjony ary ireo no antsona ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry efa haitsika zany ary efa fatatsika zany ary zay le sambatra le fahitatsika hoe sambatra zay miaro ny fitafiny fandrao mitanjaka izy de avy eo sambatra izay manasa ny akanjony aiky zany le hoe manasa ny akanjony fotsina sasana amy rany zanak'ondry ny akanjonao sasana sy fotsina amy rany zanak'ondry ny akanjonao ny fitafinao hitafio Jesosy Kristy ry havana malala ao amy jaona voalohany 7 ny 9 voalohany sy ny 2 dia misy teny mahafinaritra voalaza ny ten'andriamanitra iza mo ary manao ahoana mo reo mpanompon'andriamanitra zay voisy tombo-kase ireo manao ahoana mo izy ireo jaona voalohany 7 ny 9 voalohany sy ny 2 ahoana ozy izy endre manao ahoana ny fitiavana naseony reo atsika dia ny antsoina atsika hoe zanak'andriamanitra sady izany tokoa isika ka noho izany dia tsy mahalala atsika zao tolo zao tsy mahalala atsika izy satria tsy nahalala an Jesosy izy tsy nahalala azy izy ahoana toy ny 2 ry malala ankehitriny aza dia zanak'andriamanitra isika ankehitriny am'izao andro zao ane zany e ankehitriny dia zanak'andriamanitra isika nefa ozy izy tsy mbola naseho izay toetritsika rahatrazay fa nahoana fa inona niseho rehefa orinao de ozy izy fantatsika ozy izy fa rehefa iseho Jesosy rehefa iseho izy le mpapakatra rehefa iseho dina zavatra iseho amitsika dia hotahakazy isika fa ho hitatsika izy de zay tena indreo tokoa ry havana malala mazava be ny voalazany ten'andriamanitra fa ireo mpanaraka ny zanak'ondry dia manao akanjo fotsy voasasa tamin'ny rany zanak'ondry ary voalaza n'ilay jaona voalohany 7 teo tahaka an Jesosy
rehefa iseho le zanak'ondrin'andriamanitra, rehefa iseho le mpapakatra dia ho tahaka azy izy ireo, ho tahaka azy izy ireo. De tahaka an'ity vehivavy ity zay manao akanjo fotsy, mitafy masoandro, volana eo ambany tongony, ho tahaka an' Jesosy Kristy. Madio, tsisy tsiny, mamy, mahitsy, zany zavatra be da be, ho tahaka an' Jesosy. zany zavatra zany no tsiritiny Losifera tany an-danitra, zany ane ny tsiritiny tany an-danitra, teo tahaka an' Jesosy izy, teo tahaka an'Andriamanitra izy, kanefa am'ty an'io ty avana malala, famarinana lehibe, fanambarana lehibe zay ataon' Jesosy amitsika, fa atsika tao ny ho tahaka an' Jesosy Kristy. Rehefa iseho izy dia ho tahaka azy isika, azontsika atao, azoko atao, azonao atao ny ho tahaka an' Jesosy Kristy. Amin'ny fomba ahoana? Mila manana an'le akanjo ianao, mila mitafy an'le akanjo ianao, de tsy iza fa Kristy lay akanjo. Zay mahatonga le hoe hitafio Jesosy Kristy, hitafio Jesosy Kristy. Le havana malala, faniriko indrindra ho atsika rehetra, mba ho tanteraka amitsika ane zany ten'Andriamanitra zany. Manisy famantarana ny olony Jesosy Kristy, mba hiavaka am'le dragona ny vahoakany, de manisy famantarana ny olony izy. Ny faniriko indrindra mba ho fantany ianao rehefa iseho izy, de ho fantany ianao am'izay fotoana zay. Satria nahoana? Satria ho tahaka azy ianao rehefa iseho izy. Hitovy toetra aminy ianao rehefa iseho Jesosy Kristy, de ho hita mitovy toetra amy Jesosy ianao. Ary zay mahatonga Jesosy mitena amitsika ane, mitena Andriamanitra hoe tandre mididiko raha ty ainareo, de tandre mididiko sisa, satria te hitovy, tiany Jesosy mba hitovy aminy isika, tiany Jesosy manana fiainana mitovy aminy isika am'izay fotoana zay. Ka ho fantany ianao rehefa ho avy izy. Rabana malala, andeha ho itsika mbavaka izany fanambarany Jesosy izany. Fantatrao zany makasika an'izany hoe tombo-kasen'Andriamanitra zany, de mazava ho azy fa ny fanohitra am'izay ny atao hoe mariky ny biby ty. Fanohitra am'izay tsotra be izy. Fantatrao ny tombo-kasen'Andriamanitra, ny famantarana zay omeny Jesosy sy ny mpanompony, de mifanohitra am'izay ny mariky ny biby ty. Raha le fitafiny zay nofotsina tamin'irany zanak'ondry no tsy maintsy akanjonao, de mifanohitra am'izay ny an'le dragona, de zay ny mampiseho, zay ny asehon'le vehivavy zay mitafy jaky, tsy fotsiny anazy ny akanjo fa menamena jaky, satria tsy madio. Le havana malala, andeha hivavaka isika, hivavaka mba ho tanteraka amitsika izany ten'Andriamanitra izany. Andriamanitra rainay zay ny an-danitra, misaotra anao zay no ny afatra zay nomenao anay tam'ty anio ity. Fantatray fa ao anatin'ny ady izahay ankehitriny, ady zay ifanaovan'ny zanak'ondry sy ny dragona, mbola anatin'ny ady ankehitriny. Ary izahay rehetra, ny olombela rehetra eto ambony tany, de tafiditra avokoa ao anatin'io ady io. Aoka ho tsapanay zany, fa tsy maintsy tafiditra anatin'io ady io avokoa ny olona rehetra. Tsy ady amin'ny aretina ihany, tsy ady amin'ny fantrana, ady amin'ny zavatra mahasamihafa, fa ady ifanaovan'ny zanak'ondry sy ny dragona. Misaotra anao anefa zay, fa efa fantatra ny hafaran'ny ady. Enao no mampandresy, enao no mandresy hatrany voalohany, de enao no mandresy. Ary tianao ihany koa zay mba andresy ka hiara-mipetraka aminao eo ambony ny seza fiandrananao. Zay ny alona ny Losifera tany an-danitra zany, kanefa
noho ny famindraponao dia azonay atao zay olombelona ny ara-mipetraka aminao amin'ny seza fiandranana. Tompo ataovy resy lahatra ny am'izany zahay, ary tafio lay fitafiana fotsy izay de enao Jesosy Kristy. Aoka enao no andrakotra anay Jesosy eo, ka enao no hita ena aminay tsirairay avy ny toetranao de lasa toetranay, ny fiainanao de lasa fiainanay, ny fisainanao lasa fisainanay. Tompo aoka ho tanteraka aminay zany, ka rehefa iseho anao Jesosy dia ho fantatrao zahay, ho tahaka anao zay am'izay fotoana zay. Io ny tsirairay avy, ary arovy izahay, arovy am'le fahavalo izahay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mametraka ny mandram-peona ao amintsika rehetra, misaotra an'Andriamanitra sika no ny andro fahadimy izay nahafahantsika nandinika sy nandray ny fanambarana avy amin'i Jesosy Kristy. Manasa anao ho amin'ny ampitso, andro fahaenina rampitso, zay amaranantsika ny fandiniana ny ten'Andriamanitra mifototra amin'ny bokin'ny Apokalypsy. Ity hira ity no andeha ifanaovantsika veloma ho amin'ny rampitso indray. Uwapinjai siwelisa iduputianai omifali siliui manitina itukuari onyanganija amikehideime tukusimu inapapipita. Finjai, si Melissa,